mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Almerabantsika tsirairay afindray tratra izao fotoana manokana izay anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity ratsinainy ity amin'ny rariny soa indrindra ho anao ary mivavaka ho anao manokana aza manany amin'ny ny ampitso fa Andriamanitra dia momba anao mandrakariva, aza manany amin'ny zavatra rehetra mbola iseho fa efa nitahy anao hatry ny omaly izy, nitahy anao ihany koa androany. Izay ihany koa dia mitondram-bavaka ho anao manokana. Eny tompoko anao izao miaino an'izany teny izany amin'ity anio ity dia mahireza hatrany, mahireza ny fanarana ny tompo. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Lehibe ny fitiavanao an'ny rahalahy ansianabavy izay miaino izao fandarana izao. Fantatrao ny anaty fony fantatrao ihany koa ny zavatra setrainy. Miezaka manatratra anao, mamina anao ary manaraka ny sitraponao izy ireo. Kanefa sarombany Satana ihany koa ny amin'ny faharatsiana rehetra. Kehitriny izay andray ny teninao dia aoka izany, hoery manavao ny fiainanay ka ho tokinay sy ho fanafahana ho anay tokoa ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ny fomba fiasan'ny Kristy irery ihany. Ny fomba fiasan'ny Kristy irery ihany. Amaky isika ny Jaona 5:1-7. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema ary misy farihy any Jerosalema akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao no nanjety marary maro, nijamba, mandringa, ny maty ila. Nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy dia hoe izy taminy teo sitrana va ianao ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba nisy olona androboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy tamin'ny mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Angamba tantara izay tsy voavoalohany ianao no naheno azy. Omeny Ellen White ireo dingana 5 tamin'ny fomba fiasan'i Jesosy izay mahakasika ny fiasany manokana amin'ireo izay mila fanampiana. Ny fomba fiasan'ny Kristy ihany ozy izy no hanome fahombiazana marina, hanatratrarana ny vahoaka. Izany hoe nifangaro tamin'ny olona ny mpamonjy toy ny anankiray izay nitady ny ahasoa azy ireo, niseho azy ny fangoram-po, nanompo teo amin'izay nilain'izy ireo izy ka nahazo ny fitokisany rehefa izany dia nibaiko azy izy ireo hoe manaraha. Voalohany izany dia tena ilaintsika ny mifangaro amin'ireo izay mila fanampiana. Manokana fotoana mihitsy hifankazarana aminy ary mamantatra ny zavatra ilainy miaraka amin'ny fikasana ny hanao soa azy. Tsy ireo izay nataon'i Jesosy tamin'ilay marary ny paralysisa teo amin'ny farihy, teo anivon'ireo
mararomaro ny jamba ny mandinga ny maty ila teo manjakarivo Jesosy. Faharoa dia aoka isika aneo firaisapo. Mety ho sarotra zany hoe amin'ny toe-javatra sasany noho ny tsy fisiany fitokiana ary koa satria misy ny olona izay mampiasa ny alemem-panahy mba azahoan'ny fitokian'ny hafa izay horatraina aty aoriana. Na izany aza dia tena miantso antsika Andriamanitra mba haneo firaisapo ka tsy andro ninonninona ho takalo an'izany. Dingana fahatelo dia ny fanompoana ny amin'izay ilain'izy ireo. Mahakasika zavatra izay mihoatra noho ny tenan'izany, mitaky asa, ny fanompoana eo amin'izay ilain'ny namana na ny vahiny anankiray. Niresaka tamin'ilay marary ny paralisisy Jesosy, nanontany azy izay niriana ary nanao fahagagana ho azy izy. Nifehy tanteraka ny toe-javatra kosa izy ao amin'ny tantaran'ilay lehilahy izay azony fanahy maloto ka nanao izay tsy azon'ity lehilahy ity izay tsy manan-kery natao any tenany. Dia ny dingana fahaefatra dia ny fahazahoana ny fitokian'izy ireo. Rehefa miasa amin'ny olona, eo amin'ny olona manko isika rehefa manampy azy ireny dia hianatra ny toky amintsika sy amin'izay ambarantsika izy ireo koa rehefa hiresaka amin'ny mahakasika an'i Jesosy zany tsika dia hisokatra kokoa izy mba hiaino antsika. Tsy nanasitrana azy ara-batana ihany manko ny tian'i Jesosy atao fa tiany hanana fiainana mandrakizay eo amin'izy ireo. Dingana fahadimy farany dia ny fitarihana azy ireo amin'i Jesosy. Tsy isika no manova azy fa anjarantsika dia mitondra azy fotsiny eo amin'i Jesosy fa i Jesosy no manova ny zavatra rehetra. I Jesosy no mamela heloka fa tsy isika. Izy no manasitrana ihany koa fa tsy isika. Fihetsika izay mitaky finoana avy aminao zany sy ilay olona izay ampianao. Dia aoka ianao ho tanana hitondrana an'ireny namanao ireny havantsika ireny eo amin'i Jesosy. Ary tsaroa fa tsy miasa irery ianao fa miasa miaraka amin'ny pon'ny lanitra. Dia mba ao aminao zany teny izany ary minoa ary matokia fa tena mpiara-mody mantoka amin'ny lanitra tokoa isika. Amen. Irainay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao any amin'izany lesona nomenao anay io izany. Mpiara-miasa aminao tokoa izahay ary ampianarinao amin'ny fomba fiasanao dia ny fitaomana fanahy. Izahay koa Tompo dia mangataka aminao mba ho fitaovana mahomby ho amin'ny famitana ny hafatrao ary mangataka aminao nefa mba hiasa ao anivanay tsirairay avy. Aza vela isy anisia isy ho very izahay. Ny kivy ampahirezo raha lava izahay dia aoka ianao hanainga anay ary aoka izay fanohana ihany koa mba ho eo aminao. Aoka sanatria ny vava tsy izahay no andeha handratra ny namanay ka hahatonga azy ireny tsy hanaraka anao fa aoka ho fijoroana fahavolombelona ny mahakasika ny nataonao teo amin'ny fiainanay no ampitainay mazana eny amin'izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.